Josoa sy isika. Josoa sy isika. Zay no iarahantsika mandinika amin'ity androany ity, manasanao haharitra hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetrarehetra tafahoana somatsara amin'izao alakamisy fahaefatra ny volana desambra izao. Mandeha ny fotoana miazakazaka fahamarana ny taona sady isika. Manentana antsika mba hiazakazaka ihany keo amin'ny fahazahoana indray ny taritalina amin'ny telo volana manaraka. Andeha hojerentsika ny andinina tao tadiana, Korintianina voalohany toko fahafolo ka ny andininy varaka ambin'ny folo. Ary zany dia nanjo azy mba ho anatra. Sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niara ny faran'izao tontolo izao. Misy lesona omeny ireny tantara ireny ho aho sy ho anao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha hanomboka ny dinika hifanaovana. Jehovah rainay any an-danitro, tonga indray ny fotoana irahanay mandinika ny teninao. Anao ny teny, ka ianao ilay tompony teny no irinay ampianatra mihitsy izany teninao izany. Misaotra tamin'ny fitantananao anay tamin'ny lasa, misaotra ny amin'izao anio izao ihany keo nefa, ary azonay antoka fa mbola hitantana ny fiainanay ianao amin'ny ho avy satria tsy miova ianao. Ankehitriny raha handinika izany teny izany izay, dia mangataka famelan-keloka ary mangataka ny fanina masina mba hitaritalana anay amin'ny alalan'izany dinika hifanaovana izany. Mitenenina Jehovah fa vonona iainanao mandrakariva izahay. Minara Kristina angatana izany vavaka izany. Amen. Josoa sy isika. Amin'ny matandindona an Josoa, dia ny fiaina Josoa dia manondro mihoatra lavitra noho ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy. Ka manondro ny fahatanteran-tandindona eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay tenan'i Kristy. Averitsika ane mandeha. Ny fiainan'i Josoa dia manondro mihoatra lavitra noho ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy. Ka manondro ny fahatanteran-tandindona ao amin'ny fiainan'ny fiangonana izay tenan'i Kristy. Ary hitantsika eto fa ny fiainan'i Josoa, ny fiainan'ny zanak'Israely tao amin'ny fitarian'i Josoa, dia maneho ireo tandindona ny tolona ara-panahy ny fiangonana ankehitriny. Marina misy fahasamihafana kely fotsiny. Nao ny jerentsika voalaza amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Hoy izy hoe, Timoty voalohany, toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Zao no voalaza ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izao didy izao no omeko anao ry Timoty zanako, araka ireo faminaniana natao fahiny ny aminao ireo, mba hoentinao miady tsara ireo. Raha dia ara-miaramila, ara-tafika no natrehan'i Josoa, dia ny antsika kosa ankehitriny tena teneniny ao amin'ny Timoty, lazain'i Paoly ao amin'ny Timoty manao hoe, ianao kosa nefa hoy izy teo hoentinao miady tsara izany. Ady tsara no ampanovina ny fiangonana. Ady tsara. Ary izay ny voalaza amin'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany, Korintianina faharoa toko fahafolo. Korintianina faharoa toko fahafolo ka ny andininy fahatelo. Dia hoy izy hoe, sy ny manaraka, fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafokay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Ry mpiara-midinika namana, tsy ady ara-nofo, fa ady tsara. Miadiny ady tsara. Zay lazain'i Paoly, miadiny ady tsara ny finoana. Ady tsara no ampanovina asaina ataotsika tsirairay avy. Ady ny finoana. Zao no voalaza amin'ny andininy fafito amin'ny Timoty faharoa, toko fahaefatra. Hoy izy hoe, efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Ady ara-panahy, raha ady ara-tafika, ady ara-baky teny natrehany Josoa. Nitarihan'i Jesosy antsika kosa, ady tsara, ady ara-panahy, tsy ady ara-nofo.
ireo mpanoratra amin'ny testamenta vaovao dia manaiky ny fahatanterahany tandindony Josoa ao amin'ny fiangonana. Mandray anjara amin'ny ady ara-panahy amin'ny herin'ny ratsy ireo ratsy sambatany Kristy dia ny fiangonana isika tsiraray avy. Mandray anjara amin'izany ady izany isika. Na izany aza nefa dia misitraka ny fitsarana, misitraka ny fandresena isika aminony amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny fitahiana avy amin'ny ho avy amin'ny lova ara-panahy izay ho man'Andriamanitra ho antsika. Eo anatrehan'ny ady ary dia efa mampanantena sady Andriamanitra. Fandresena. Zao ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Petera voalohany, toko voalohany. Petera voalohany, toko voalohany, ka ny andininy fahaefatra. Hoy izy hoe ho amin'ny lova tsy mety simba, tsy misy loto, tsy mety levona, voatahiry any an-danitra ho anareo. Efa tehirizina sady ho anao, ho antsika ilay lova, zany hoe azon'ny fandresena amin'ny farany. Ao amin'ny Apokalipsy toko faha-20, Apokalipsy toko faha-20 ka ny andininy fahasivy dia zao no voalazan'ilay teny. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala, ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Io natrehan'ny ady izay fanaovantsika amin'ny ratsy, Andriamanitra mihitsy no mamarana ny ady ka mitondra antsika ho any amin'ny fandresena. Reo mpiara-midinika namana, mahafaly androany ho tonga amin'ny faratapon'ny fahatanterahana ny tandin'i Josoa amin'ny fiaviany Jesosy Kristy fandroany eny amin'ny raholanitra. Anjaranao miazona izany teny fikasana izany, fantatsika tsara fa nianatra ny taratra betsaka ny toetra n'Andriamanitra ny fiainan'i Josoa ka nanana ny endriky ny faminaniana amin'ny lafiny sasany eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Ho antsika ankehitriny ary dia izao hoe efa tonga Jesosy, efa tonga ilay Mesia. Tsy mila tandindona anehoana ny asa fanimpony intsony isika, tsy miaina amin'ny tandindona intsony isika, kanefa mbola hanana tombontsi kosa aneho ny toetrany ny voninahitra izay niringy Kristy ho zaraina amin'ny olona. Azontsika atao ny mizara ny hafa izany anaran'i Jesosy izany. Ny anjarantsika izany dia izao, andao hibanjina mandrakariva an Jesosy isika. Araka nylesika tany lasa, tany aloha tany. Arakaraka ny ibanjinantsika ny Kristy no anehoantsika bebe kokoa ny hatsarany toetrany eo amin'ny fiainantsika. Ry mpiara-midinika namana, manamafy hatrany hatrany fa ny fibanjinantsika an Jesosy no manova mandrakariva antsika anahaka azy. Ka i Josoa ilay tandindin'i Kristy ary isika kosa manaraka ny toetrany Kristy. Zay le hoe Josoa sy isika. Vita ny anjaran'i Josoa, niatrika ny ady ara-tafika izy, nandresy izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Isika kosa isy ady ao alohantsika, tsy mba ady ara-nofo fa ady ara-panahy, kanefa dia efa nomanin'Andriamanitra ao antsika ilay lova tsy mety simba fandresena. Mba ahafahantsika mihazona izany fandresena izany, mila mibanjina isan'andro an Jesosy, izaho sy ianao. Mibanjina, mihazona, mametraka ny fiainana eo am-pelantanan'ilay tombontsika izay ho avy tsy ho ela intsony. Andriamanitra ny hampahery anao ka hitari-dalantsika mba ahafahantsika mihazona izany voady izany. Ivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny amin'ny tantaran'i Josoa, ka nampahafantaranao anay fa misy ady, ary ny adin'i Josoa dia fandresena. Izahay koa dia misy ady ao alohanay, tsy ady ara-nofo anefa fa ady ara-panahy, ady tsara ny finoana. Misaotra anao izahay efa nampahafantaranao sady fa misy fandresena eo amin'ny ady iarahana aminao. Ko ampio izahay hibanjina, ampifantoka ny fijerinay, ametraka ny fiainanay manontolo eo amin'ny Kristy, ilay tena tombo sy mpamonjy anay. Dia mitahianay amin'ny tontolo andro ity, tononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.